ety amin'ny mpiadoana dia mialatsiny indrindra ny amin'ny fahatarana ny amin'ny fotoana rehetra izay mbola karakaraina misy ny zavatra tsy maintsy novahana aingana dia ankehitriny tsika hanomboka fotoana dia mangataka ny ray aman-drem-pitandrina hanomboka izany. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy havana tonga amin'ny famalina ny fanasana ny sambana tanora kristianina zandriny no ny faha-enimpolo taona ny siny sy ny asany ho an'ny tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Araka ny fanomezana fiterenana ataon'ny filohan'ny katezela teo hitsangansika amin'ny voninahitra ny tompo amin'izao fankopy-vavahana izao. Aoriny teny fiantsona vaky ny tarika dia nira faharaika amin'ny fitopolo amby zato Jesosy mpanjaka malaza ka ny andininy voalohany no iombona antsika. Ao izay izy vavaka vao hipetraka ianareo. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo, mioby ho an'i Jehova ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderahan'i Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valetory folo. Mirafy raha-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Amen. Mba hira fiderana ho anao Andriamanitra. Eny mideranao izay satria tsara ianao sady mpanao tsara. Mideranao izay ny tsaram-ponao. Tsy namelanay tao anatin'ny fahotana mandifotra anay, fa nisintona anay ka nanome anay ny fahamarinana dia nanamasina anay. Tonga eto an-tranonao izahay, amin'ny tenanay fa hanambaranao ny fitiavanao anay ao amin'i Jesosy Kristy indray. Amin'izay rehetra atao eto, na vavaka, na hira, na inona na inona. Indreo ireo tompona anjara mivantana, anatitra ny afatrao eo anatrehany fiangonanao. Ianao efa nanomana azy ireo ampoam-panahy, no mbola hampijoho azy amin'ny hery ny fahasoavanao. Azahoany manatanteraka ny anjara fanompony, ho fantarina mbanday ny fiangonanao, ho fampiorenana finoany ny fiangonanao, ary ho fifaliana ho an'ny fiangonanao. Indreo tompon'ny fiangonana, iasao koa amin'ny fanainao masina mba azahoany mitombo bebe kokoa amin'ny fanoratena sy ny fahavononana hanompo anao. Ampahareto amin'izay efa niantsonao anao anay izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay loharano ny fifaliana sy ny fahasoavana rehetra. Amen. Aoka hipetraka ianareo.
indriavana araka izany dia tongetisika mamaly ny fanasan'ny sampana tanora kristianina zandriny mba hiatrika anankiray amin'ny hetsika tanterahan'izy ireo anatin'ny faha-enimpolo taona ny joromy koa dia mahafaly ny manolotra ny fitenenana ny filohan'izany komety ny faha-enimpolo taona ny sampana tanora kristianina zandrin'izany dia isaoby tsy hoe raha matova atao hoe raha matokely izy manolotra amintsika ny fisotran'ny fotoana sy ireo mpandray anjara ato anatin'ity fotoana ity. Fiavana malala miarahaba-tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavany dia mbola tafahoana eto isika ary indrindra noho ny fitantanan'ny STK Sandriny Sotro Fitiavana izay ankalazan'Andriamanitra noho ny faha-enimpolo taonany joroany ary misaotra antsika rehetra ihany koa amin'ny fanotronana. Araka ny efa fantatsika dia andrainy mpanakanto botsika androany ka izarana koa ny fotoana androany dia andrainy sampana tanora kristianina zandriny aloha isika hanao ny anjara hirana ho fanombohana ary avy eo dia andrainy bodo isika. Eo atenatenany fotoana dia misy fotoana milorantsika ny valoko fahafoizana ho fanomanana ny fankalazana. Sarova nefa fa asa fitoriana izy vatanterana izao ary atao an-tranon'Andriamanitra isika ka mangataka amintsika hitazona fitoniana tsy horakoraka tsy hisy hotsioka fa hanana fitondrana tena mendrika hatrany ny voninahitran'Andriamanitra. Izy sakafo ihany koa ivelany ka manasa antsika handray anjara amin'izany ary mangataka antsika hatrany hitandro ny fahadiovan'ny toerana ka tsy sakafo atao anatin'ny fiangonana. Ega ny ety fotoana ity ho feno fahasoavana sy fiderana an'Andriamanitra. Misaotra antsika dia manasa ny sampana tanora kristianina hiakatra ety an-tsehatra hanatanteraka ny anjara hirana. Anankiroa.
fa miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa mivahiny eto amin'ity tempolin'Andriamanitra ity ary anao hira fiderany maromaro ho voninahitran'Andriamanitra dao hira ary misaotra an'Andriamanitra lehibe dia lehibe aho satria nomeny asa mahafinaritra. Rehefa misy manontany hoe ary ianao tsy miova mihitsy satria za zao voasely aoriana zao satria voasely io voasely aoriana zao zany dia boly taona. Dia ozy hoe ary ianao tsy miova mihitsy miovaka. Fa zavatra tsy miova mihitsy dia ilay voninahitran'Andriamanitra mamirapiratra amin'ny fotoana iarahana ohatran'izao, amin'ny fotoana hiterahana an'Andriamanitra ohatran'izao,
ary sambatra sy mananjara ho a nomeny an'izay fomba hiderana sy asako azaroko vola amelomako ny taranako dia amin'ny alalan'izay no anomezany akoa fahasalamana satria rehefa mizara faliana ianao hatramin'ny foana angeno mizara faliana fa ny fizarana faliana dia mahatanora dia nareo zao zany teo ny tanora kely nahazo roa minitra eo nareo zany tamin'le irany ny rainareo teo roa minitra fa amin'ity iranakay ty miampy 10 minitra le izy raha mira mafy tsara nareo. Anasany sitraka ary miaraka amiko. Oui, c'est la première fois. Il y a toujours une première fois dans la vie. See ya.
izy a 10 minitra fahatelo a 30 minitra manasa ny kiki As-tu Kiki? C'est qui? C'est qui? C'est Kiki. Kiki, c'est Kiki. Ira, oh
zavatra alohanareo mbola resaka amin'ilay hoe fa maniny ianao no tsy miova mihitsy misy zavatra iainako matetika rehefa manao hira fiderana ny manao hira tsotra sy manao hira fiderana dia fananako samihafa mihitsy tamin'ny zoma lasa teo za zay mbola anaty gripa zao fa tamin'ny zoma lasa teo tena gripa faratapo le mbola le vo manomboka le manahirany mihitsy ary mibarareka rehefa miteny zany zao mbola mibarareka iny fa tena mibarareka lavitra izany ary tao anaty fotoana nirako matetika dia voan'izay foana fa ny zavatra mahagaga dia ity tsy mahagaga moa zany fa tena hoe anemon'Andriamanitra voninahiny fa zany nataoko tamin'ny zoma zany za mibarareko zany vitako ny hira fiderana nandritra ny adiny ray tsy noho izany tsy noho ny heriko tsy noho ny fahaizako tsy diva fa Andriamanitra no miasa dia Andriamanitra no manome sy manokatra ny feoko tena itsoko ravombena foana zany vo eo ty fotoana ty efa ray volana sy tapany ondresana dia teny tampitendro koa isonina ny mpiaraka amiko rehefa hira fiderana dia tena sonina hoe amin'ny faharoa volana novambra isotro fitiavana eno sonina sonina amin'izay fotoana izay tany am-pitendrena tany am-piangonana adinony zany nanoratra azy androany izy dia gaga satria isan'andro izy amiray tonga dia manao mise au point clavier rehetrarehetra gaga tonga tsy sonina dia ratsoko sonina fa ny magaga za tsy saoby fa diranovana fa za tsy taitra mihitsy dia ratsoko sonina ay sonina aty rivony mamo any rivony mamo sonina to za hoe tsy tadida sonina zany izy napetrako ny telefona dia mianjo any rivo izy rivo aty fato tonga vary aty am-piangonana fa misy fiderana dia zao dia zao okaloha iomana aza miomana hoe to dia io to dia ndao tonga dia io izy ao voninahitra Andriamanitra tonga samatsara mitombo indray zany ilay fotoana irahantsika eto ary ty anankiray ty dia irany besa no irainy silolo izy ty dia aveo no irainy rija dia no irainy solo dia no irainy bedibe ny efa mandray azy amin'izao fotoana izao fa ny fototra iraina ty anankiray ty dia tsotra manao spectacle amin'ny 23 novembre au Palais des Sports tsy mitovy amin'ny ataontsika androany le izy fa hafa mihitsy afaka nefa ny androany tsara lavitra miny amin'izany tamin'ny fotoana nanomboako ny hira tamin'ny taona 1980 nanomboka nalaza tany amin'ny taona 1980 vo misioka tokana dia feno atsamanitra fa amin'izao fotoana izao tsy fantatro na ho feniko Palais des Sports na ty fa raha nareo eny aloha dia mandeha makany dia efa azoko atoka zany fa mampidiny avy isan'olona fa mba metimety fa rehefa ty am-piangonana ohatran'izao na malaza na tsy malaza tsy izany ankalazay Andriamanitra ka na 70 taona ary aho efa miketrona be amin'izany ny voan'ny serim-polo ahy zany dia 70 taona mino afa mbola ho amin'ny foana nareo iara iteran'Andriamanitra iaraka amiko koa
jipa fa firy koto eny ary misaotra ny amin'izay efa vita mankasitraka ny sampanatandro kristiana zandry nanolotra ira roa fa mety efa sepitra be ngambody satria voagripy izy fa aoko sika mba hisaotra ny andro koa fa enjana be nanjao ny andro tao ambadika misandoka iandro ndraiky izy misaotra iandro tena ozy aloha mihitsy aloha ampahery azy manao an'le famerenana ao sady famerenana farany voalohany tonga dia miaky to dia miatrika to dia vita n'ilay izy misaotra ny tompony fanafianefa ametsy ny mpiara-miasa tao hoe tena tsy heritsika reny a fa tena Andriamanitra hoe miaro ny voninany ao anatin'ny zavatra sahoana sahoby efa tena sika mitondrana rano mangatsika mitsitsy eny avy hoy ny avatsika tao hoe raha mizara fifaniana sika dia mitombo minitra maromaro ny ataony ratsika fa hoy ny soratra masina hoe izay manome ankefaliana no ankasitrahn'Andriamanitra tonga eo amin'ilay tena izy ary sika izao inona ilay tena izy ny fanoratenanao ho an'ny tompo mariana amin'ny fanohananao ny asan'Andriamanitra misy valo irany fony rezara manatoany dirana kraty ary l'olona no namorona ny tonina dia tsy namelana tsy zany ny hira azy hira satria
ao anatin'ny fiainana zay ny mahatonga atsika anakaiky ny fahatsarana dia misy sedra be lehibe izay omby Andriamanitra atsika ohatran'ireny manala examen reny examen de passage dia omeny sedra dia omeny devoir dia menina lesona dia avy eo adinina amin'ny fanadinana rehefa avy eo dia afaka soamantsara rehefa manaiky mianatra lesona dia manao fampiarana dia manala fanadinana dia na sarotra dia sarotra azy dia fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga atsika ho tafita amin'izay efa zay no iran'iraindry raha teo fa ataoko amin'ny fombako indray fahasoavan'Andriamanitra natao izao Mampiaucha la
Christmas toka. Fa manina ny mezana mo. Lezaka tsy hoe bodo sy adala, boza bodo aloha azoko antoka. Ary azoko antoka fa Christmas androany. Tratra Christmas tompoko. Fa oviana teraka Jesosy. Isanandro. Ao amponao. Tsy zay? Tratra Christmas tompoko. Dia sa tratra Christmas raha pitsodray. dia misy didy anankiray manandanja satria nomen'Andriamanitra masoandro sy volana hoy ny fiteny malagasy. Nomen'Andriamanitra ny dada sy neny isika ho zolo-tenany hiambina antsika hanoro lalana antsika fa ilay tena fahazavana dia Jesosy Kristy ilay zokintsika. Ka ilay didy fo zany dia manao hoe azao ny hainao sy ndrenao mba ho maro andro ianao eto sotro fitiavana. Zany hoe rehefa avy miranty indray tsika ka manaja ny ray aman-drentsika
telopolo minitra ilay teo dia miampy 30 volana indray zany. Amambula riviera in alcun, si
rehefa naniry aho niananjanaka fito lahy sy fito vavy dia nandeha nytaona tsisy eo zao nomen'Andriamanitra zazany toy izay koa ary taorina kely izay dia nomeny zazalahy teo voatsapako nilanjanyity ranak'iray ity izay tsy avy amiko zaho sy malala no namorona azy sy nambe fotoana zany ianao mbola tena eritreriny sy nizita amin'izany zany tena mbola eritreriny mbola trifatrifana kely mbola matoko tena be sy etsetretsetriny fa natsapako amin'ity ranak'iray ity hoe isika rehetra tonga eto ambonin'ny tany ozy ny fitenenana hoe mianjaka ianao tonga eto miala eto ianao mbola mianjaka koa fa miditra eto ambonin'ny tany ianao dia mitafy fitiavana izay no tena tiako ambarin'ity ranak'iray ity mitafy fitiavana manome filasatrianao manam-pitiavana dia mizara fitiavana mandritra ny androm-piainanao ary rehefa tonga ny andro iray andehananao dia mianarana rehefa misy an'ireny mandevindreny dia misy olona be lehibe maneho fitiavana anao izy dia olona ohatr'izao dia olona zao izy dia olona ohatr'izao izy veloma reo tiako etsetretsetra tonga eto ianao mitafy fitiavana Andriamanitra
no natokanao eto ambonin'ny tany. Sombanakio. Manebesista tamin'izany ny vavako ohatry ty le pilina ohatr'izany zanga mihinana tsy bokany ambadika joango le izy dia kizitany avy eo dia lasa spasmofile za fa nazay dia tsaramaso raha mankany an-tranonay nareo rehefa larobia
dia mbola fahatsiarovana ny andro fahasahirananay tamin'izany fotoana izany fa rehefa alarobia ny andro dia tsaramaso saosy zay ny loka hatramin'izao raha hoentegna ny tsaramaso saosy zany nareo mankanetranay rehefa alarobia maro za teniko zany robsela tsy mahazo makany rehefa tsy tsaramaso rehefa alarobia aloha mba voko vao makany dia ndray mandeha zay fito menada zay dia tany ivelany tany ny ankizy lahy zay moa sahira vainkaviana soary sahirakira tonga va tsaramaso loka alarobia zarery ny toatrano no ampy ny tsaramaso kely sisa ny tombola ny zokony tena labe mirizarizana kefatra tonga va ny ankizy lahy dia taitrano dia torana teo zany manomboka nafantarana hoe space profil torana dia nikosokosehana mbola tsisy nahita ny olona hoe tsisy saramasono amilany dia foa rehefa indro ny zokoko fa nanoza vilany torana dia nikosokosehana indray sotra ny tompo afa-tsy bedy satria fotorana tany amin'ny klasy fa efatra tany classe de 4e tany nianatra tany 67 hectare nanao fananana zay tamin'izany dia fananana course zany ny CEG rehetrarehetra dia anisan'ny finaliste zany ny CEG 67 hectare dia narary nify be aby tamin'izay fotoan'izay dia ozy izy mamanay hoe tsy mahazo makany ianao fa andao aloha amin'ny dokotera alala nify dia lasa nakany amin'ny dokotera alala nify dia le anesthésie nataony ohatran'iny ampola tamin'izany mbola tsy dia tena feno fanafody dia zany ampola fa kely ohatran'ny hivitsaka angamba no nataony anesthésie tamin'ity nifiko eto le bangeto ity zany dia eniko mihitsy le izy nanaraka ohatran'izao nanaraka ny eniko mihitsy hoe miala le nify dia manarary be zany le izy no tonga tany an-trano dia ahoana mety ianao tsy mahazo mandeha aloha ianao zany dia efa tsy maninona ako ay raha andeha anao dia antraso aloha ary ronono io izy ronono mitanika eo dia za miaritra le ararin'le nifiko dia tsy haiko le ronono fa mihoatra le ronono dia ozy izy mamanay mihoatra le ronono dia torana rehefa torana dia minjena teo amiko ny ronono dia may ny elako rehetra hatramin'ny tarehako fa eto antsika moa misy an'ilay mpandrora dia nyrorana ny tarehako dia tsisy tasy mihitsy nakely azy teo zany nahafantarana fa hoe zaho ity dia confirmé fa tsy azo tairina fo izy na ozy izy ny malagasy ary teorina kely dia ozy aho hoe ty zavatra ty no afaty ohatrany poulet de chair zany ka alao aonyrata cuire anankiray mihitsy ty anankiray ty dia niforoniko mihitsy tamin'izany fotoana zany fa azonareo ampiasaina raha miakatra ny tension hoany maraina hoany amin'ny atoandro dia hoany amin'ny arefa
hatram'izay tsy tohana tso nomena sedra be lehibe a teo amin'ny fiainako a vonanomboka ny hira tamin'ny fasily be folo taona nanomboka nalaza dia efa nisy saokeza be tsy zaka-batainy zay a nampitondraina hatraty oriana be aty mbola misy zavatra foana nampitondraina zay saoka n'Andriamanitra foana satria rehefa kalikalina amin'ny fiainako toy izay tompo efa misy inona totra ny lamina loatra izy zany tsisy examen mihitsy ve tsisy nenina ve fa mampandroso sy mahatsara mahendry mampanana mampaka toetra izay nanan'i Jesosy Kristy izany tena ananana satria hoe raha ohatra zay zany ataon'i Jesosy Kristy tamin'ny aritra ny ino moa izy teo ny endrikendrika rehetrarehetra izy hoe ary mbola nampanaovana safidy hoe Jesosy tsy rany ihany koa zava dia mbola tsy nisafidy an'i Jesosy ny dia moa zay hoe ohatry ny nazany eritreritra Jesosy tamin'izany dia miezaka ny tena maha-kristianina sy taiza kristianina manaraka izay lalan'i Jesosy Kristy izay entina misedra an'izay zavatra iainana isan'andro tsika rehetrarehetra ohatra izany daholo misy ny orana misy ny tafiotra misy ny mainandro misy sahandro malomaloka kely favaratra rereny etsetriny fa tafavoaka foantsika ny firenentsika anketo jereo fa manana an'Andriamanitra rehefa miantso an'Andriamanitra ka amin'ny fotoana izay ilantsika an'Andriamanitra ka miantso azy amin'ny fo dia mamaly izy fa tsy isika no iza tsy izaho no iza fa ilay Andriamanitra ilay Jesosy Kristy ao anatintsika no mampiseho ny voninahiny ary tantarako manokana indray dia mintsiko dia toy ny hira teo
Any am'izay rahaganapony loatra tsika zay namantsika ho an'ny namatsika ho an'ny fiainantsika davanandro ho an'ny firenentsika dia azo valibavana.
ialana. Dia aza miady rery fa mialo lalana anao Andriamanitra.
aty zay iraha any VSF ihany koa. Ny VSF dia anisan'ny naka anjara-toerana lehibe anankiray tao anatin'ny fiainana. Ny VSF dia nanjara-toerana lehibe tao anatin'ny fotoanany Irak satria tamin'ny taona 6 no teraka ny VSF rehefa nandalo crise ngeda be zany firenena dia zahay kosa nanatateraka Iraka nanodidina Madagasikara tamin'ny alalan'ny hira rehetra ny VSF tamin'ny hira fitorina. Dia tamin'ny taona 7 arivo ihany koa no fotoana anankiray izay nanasaky mamako rehefa tonga misy nanafika zahay zany tao amin'ny trano fivarotana satria hoe miaraka amina mpanao politika anankiray aho dia tonga ny mpanafika hoe hitady ay amono ay kanefa aho tsy tao dia ny mamako sy ny nadahako ny tao dia nanamarika be ny fiainako ihany koa ny fisian'ity tarika VSF ty satria tamin'ny alalan'izay no nahafahako miatrika an'izany zavatra rehetrarehetra zany zany hoe tonga tao anatin'ny fiainako Andriamanitra tanatin'ny fotoana mamy indrindra tamin'ny alalan'ny fotoana mamy indrindra sy ny mangidy indrindra. Vita very kesy dia rehefa aveo tsy teny tsoa satria efa maraparana amin'izay tonga dia mety bonus ty bonus na eo amin'ny 10 andro. I
anatin'ny tafy zay dia mandeha tonga alohan'ny am-piangonana satria miambina plaso amin'ny olon-dehibe tsy haiko misy an'izany raha teo sotro fitiavana fa ny mamalay dia tsisy fanamasina milatsaka eo amin'ny plaso raha mikisaka io dia tsy haiko mety hoe mataotra izy tsy latsaka fanamasina tsy maintsy ambena ny plaso eo dia tonga alohan'ny am-piangonana zay nandry plaso azy rehefa tonga ao dia famaniko ny salamo ny mobolana ny timoty voalohany sy faharoa dia ny nako apokalypsy rehefa misy tady fiction kely apokalypsy fa tao anatin'ny baibolina nyvozako amin'ity hira anankiray ty tao no nandraisako ny angam-panahy momba ny fahendrena sy ny fahalalana resako matetika tamin'ireny zay zany rehefa teny ambony mikantsa hoe any aminareo ny fahalalana any aminareo mitanjaka sy ny hery fa any amin'ireo zokonareo sy ny ray aman-dreninareo ny fahendrena dia rehefa mifanakalo dia mifanakaiky dia sady manana fahalalana no manana fahendrena fa tsy mandositra fahalalana satria mandositra fahendrena satria ndroany fahalalana Next
tonga ny fotoana izay andrasantsika tsika kristianina dia manantena ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahaolanitra tsy zay izay ny fiaintsika mbola ho avy eny amin'ny rahaolanitra Jesosy Kristy izay efa lasa namboatra toerana ho antsika dia ho any amintsika amin'izany fotoana izany fa rehefa tonga izany lery izany tonga izany fotoana izany ohatrany ahoana ny paozin'ny mpivavaka zanak'Andriamanitra ireo sotro fitiavana mangina be hoe tonga Jesosy Kristy dia mangina nefa raha ohatra ka mandresy barea dia tena moa tsy mihoatra lavitra noho izany va ny hafanetsika rehefa tonga eny amin'ny rahaolanitra Jesosy Kristy ohatra lavitra avy zato arivo eny tsy manapataperana zay zany ka hitsangana ianao sa hipetraka Tasy aloha hitsangana ianao sa hipetraka hira ianao sa tsy hira hitehaka ianao sa tsy hitehaka hiteran'Andriamanitra ianao sa tsy hiteran'Andriamanitra andao tonga dia andramana répétition générale ty rehefa tonga ny andro atongava Jesosy Kristy any amin'ny rahaolanitra dia izay nanatrika an'izao seho rehetrarehetra izao dia hitsangana hira hitehaka hiteran'Andriamanitra satria tonga izy You're
dia azaveriny voninahitra hiatrika herinandro vaovao indray isika rehetrarehetra tsisy mahafatatra izay zavatra miandry antsika raha ampitso eny fa na dia minitra sy sekondra aoriana zao tenenako izao azy dia tsisy mahalantsika satria tsisy tompony fa ny zavatra azontsika atao dia ny mivavaka sy mametraka ny fiainantsika eo bela tanan'Andriamanitra mandrakariva amin'ny ora rehetra ny sekondra rehetra fa zao efa nometoky anao izy hoe makanisa ty amiko nareo izay miasa 24 heures sur 24 ka za nome anareo fialan-tsasatra fa isika adaladala kely meny examentsika zany hoe miakatra vita mibatra andrasy tompondrasina tsy nazo fanampiana avy any ivelany tsontsika fa voasazy na mentodaolo nefa izy efa nyteny hoe makanisa ty amiko anareo izay miasa fatratra sy mahavezatra za no mamproblema anareo za no anome anareo fitsarana fa mbola mitaitena daholy sy menakavy dia manoratra ho Facebook manaraka ny fahotana rehetrarehetra sy ny sisy fahotana satria manino efa nomen'Andriamanitra toky dia mivavaka hoe tompo akiniko aminao zao fiainako zao fa voavita ny ameniny dia miasa saina indray misy voavoray voaka indray hoe dia nananina olo le anina tary dia amany zany fahotana nge zany marina nge zany tokony ianarantsika dia izarantsika dia iainantsika ny manangina amin'Andriamanitra ary rehefa manangina dia akinina tanteraka aorinanty dia ame nitsodrano ny ramandreo mitantrona ary dia andeha hodisika Atau kesini jalan
mbola mamerina fisaorana antsika rehetrarehetra zay tonga teto ary indrindrandrindra misaotra an'Andriamanitra satria na dia nisy raha mety hoe tsy nampozina kely dia nanome vahaolana foana izy dia manome fisaorana manokana ny bota satria nizara talentanao ianao ary nideran'Andriamanitra niaraka taminay teto mankasitraka indrindra misaotra andrivo dia misaotra andrikely Stéphanie sy Yandry sy izay rehetrarehetra miaraka mivoto Yaja azafady indrindra dia indrindrandrindra misaotra anareo mpanotrana rehetrarehetra fa ny fisianareo moa tonga zao fotoana zao zava-dehibe ho anay ST Kasandrana dia misaotra ny fanohanana dia Andriamanitra hitantsika rehetrarehetra ary indrindra koa hitany ST Kasandrana mba hirosotra ny amin'ny asa fanompona izay efa natombony ka hitohy foana misaotra antsika dia manome fitenenana ny raha mandreny mpitandrina marana sy tsodrana amin'izao famarana an'izao eny ary avana tena ny fisaorana izay natolotry ny filohan'ny komity ny fahenimpolo taona ankasitrahana Andriamanitra ny amin'izay mombany antsika teto ny lalantsika mozy dia mitariana ny tontolon'ny herinandro vaovao volana vaovao dia hiasantsika mifiravitrena eo mpiandrasana ny fiavidy mamerina ny ramatobodo eto ankavango aloha dia miangavy ny filohany izy tekezandriny ao ato raha fantatrao tsy fa mivadika mpanao gazety zao ipasitira ka fanontanian'ny mpanao gazety dia hoe raha atao kajikajy efapolo taona eo zany ianao raha sitrapon'ny tompo no niantsehatra amin'ilay taneta mahafinaritra firy ny hira niforonao manokana azo lazaina ve tatidy telonjato manodidina raha atao hoe roapolo sy telonjato zany dia firy isan-taona valo isan-taona valo isan-taona satria valo amitombona efapolo le efapolo tiako tonon'io zany driavana malala dia ny efapolo taona ny zanak'Israely tany anefitra dia ho tafavoaka ny tany Kanana zany fa niverina indray ny tsy hoe lazanao fa ny voninahitr'Andriamanitra entinao dia milalindalina kokoa fidirana aty amin'ny fiangonana nanaitra teo dia le hoe fanahafa mihitsy rehefa ty am-piangonana dia fanahinona zany tompolasy tompovalo rehefa tsy ty am-piangonana ny tiako ambara amin'ilay hoe fanahafa mihitsy ny aingam-panahy moa zany ny tena marina ny aingam-panahy hafa mihitsy zany ny aty am-piangonana fa na ny hevitra sy ny condition rehetrarehetra irana dia Andriamanitra foana ny eo aloha fa rehefa amin'ny sehatra hafa zany dia mandray anjara koa mijery ary indraindray matetika manana maso mijery mijery ary mijery mijery ny teny fa isika rehefa atotra amin'Andriamanitra dia miara mijery an'Andriamanitra fanontaniana farany mbola hiverina verinao ary bojo izy ny fitenenana rehefa tsona indray voninahitry'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana entsony ahy na aiza dia bojo isika ty raha bojo fa Andriamanitra tena manome atsika ny fitiavana bojo fa isika no matetika mandrovidim-pidirana isak'izay omen'Andriamanitra izy dia tsy mandray fa mitady vidim-pidirana ay le bojo so dia tsy mahafa hoe magnam-pona fiteny zany ao anatin'ny tontolo be dehibe totika anao Andriamatofolo
miarahana amin'ny fahelim-potoana dia naharosoa izay rehetrareo miaraka amin'ny mpanakantona zantsika mbola adingana bebe kokoa raha ny teniny komite hoe mizandry tsy nampozina kely dia olona iray mandreny mpitandrina anankiray izay hoe rehefa miaraka amin'ny tompo miomana hifanena amin'ny zavatra tsy ampozina foana dia lesona ngeza be lesona ngeza be misaotra indrindra ny amin'ny fifanatrehana teto misaotra koa ny amin'ny afatra raha ny tanina zao ra GNZ rehetrarehetra fa ianao moa raha atao mikajikajany dia ohatran'ny GNZ ianao hoe inona ny hira tianareo indrindra dia misy teny hoe raha afikazo tafasaraka natao hira koa zany a fa avelao iny any fa tsy vitieto zany fa tsy atao ka ndia maransika matoa mbola marosika ny tavena dia hita hoe tena voantazy atao anatin'nay ina moa zany ny fitenenana hoe anaty frantsosy ambiance fankafizana raha ataontsika an'izay fankafizana dia misaotra amin'ny tompo ary engame tsy nandalo ny 1 novembre sy ny fahelim-potoana no marina atao anatiny tamin'ity hetsika tia fa tena nanamarika ny fiainantsika ary nampiditra bebe kokoa any Jesoa teo amintsika tsirairay avy dia amarantsika miran'anitra version FFPM no amarantsika ny fotoana aorian'ny vavaka sy tsodrany hitsangansika reny aoriana ny vavaka sy ny tsodrany hivavaka sika raha eo indreny fifalinay no ny fotoana teto ary tsaronay fa nanatrika ianao naniraka ny fanenasina koa napaka tao amponay sy teo amin'ny zavatra natao ny fitiavanao dia voazara ary tsy matiantoka izay resilahatra andray izay mbola misalasala to tario mazaka mpitiavanao mba ho tompon'izany fitiavan'izany koa ary iaina amin'ny fitiavana eo amin'ny fiainany manontolo ianao no mbola hitondranay raha ialeto izahay ka izanay mitahiry ao anatinay ny finoana ahefanay be amin'ny asa fanompona tonona manokana amin'izany ny sampanataona kristianina zandry izay mametraka ho teny faneva misolatra masina manao hoe miorena tsara azamiova mahefabe mandrakariva amin'ny asany tompo fa tsy foana tsy akory ny fikelezana reoaina ao amin'ny tompo dia tsy hofoananao eo anatrehana tokoa ny fikelezan'izy ireo aina amin'ny fanompona miaradalana amin'ny fianarana sy ny asamandrahana andavanandro ary eo amin'ny fitodiana amin'ny ankonana amin'ny fikarakarana samihafa tandrifiny tsirairay na ray aman-dreny izy ireo na zanaka ho anay izay nanatrika teto momba ny fahasoavanao ho an'ny tompona anjana manokana izay misehatra teto dia ivalio fitiry tompo araky ny be ny fahasoavanao koa ny firenenay fantatrao apetraka eo ampianataninao ianao efa manana sahady izay ataonao ny amin'ity firenena ity izay kosa ataovy manana fahavitriana andray ny anjara-birikinay ho fampandrosoana izao firenena mahalalanay sady tianao loatra izao erezo ny fiangonana ho vavobena sy ho fahazavana ary ho fanasina eo amin'ny toerana nametranao ny tsirairay ary eo amin'izay nampijoronao ireny vahoakanao Andriamanitra dia misaotra tompo afaka mampiomina ny vavaka izahay amin'ny ampianarinao manao hoe rainay izay an-danitra ho amasinany ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany takony ny an-danitra meo any any izay nasahazaonay ary mamenana eroka tahaka ny namenana izay meloka taminay aza mitondra ny amifakapana manafana ny ratsy anao ny fanjakana sy hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raha izao amin'ny finoana ary nitsotra nytononina amin'ny anaran'ny tompo hitahy ianareo ny tompo ka iananareo ampamirapiratra nitavana aminareo ny tompo amindra fo aminareo hanandratra nitavana aminareo ny tompo hanomianareo fiadanana modia amin'ny fifalian'ny tompontsika amen
ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Dray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.